fanampiana efa fantatsika efa hatramin'izay hatramin'ny taona ela dia nananana izy azy Madagasikara teo amin'ny sehatry ny fanaovana baolina lavalava na rugby zany. Ka zay no hoe mila ampiana, mila amena tosika kokoa ny ekipa nationalitsika. Zay no nahatonga antsika ankoatran'le hoe Coupe d'Afrique des Nations atao manomboka rapitio zava-dehibe mihitsy aloha nanaovana an'io teto Madagasikara. Fa ankoatran'izay dia hoe ny tanjona goavana napetratsika dia hoe ny ametraka an'le kianja manara-penitra tsy hanaovana afa-tsy ny lalao rugby eto amintsika. Zay zany hoe mba manana ny sehatra maha izy azy satria efa hitantsika fa efa antitra loatra ary tsy manara-penitra intsony ny ao Malakamina. Dia zany hoe zao zany tsika ho apetratsika ary hitady an'izay vokan'izay tsika omena ny ekipa nationalitsika eo amin'ny taranja baolina lavalava. Tsika rehefa tofoloha ho an'ny taranja sasany tsy manana fa tsy mahamasina io zany. Ny rugby moa zany dia efa isaorana anao hoe azo izy ho an'le baolina le kianja manara-penitra sivy angamba izy zay na mihoatra kely roviana ny anomboka. Ny kianja moa zany tsika nefa manana ny mahamasina, ny fikarakarana sy ny fanatsarana an'io ngamba no tokony ho atao satria fa ao anatin'ny norme internationale na hoe manara-penitra manana ny fingotra iraisam-pirenena ny kianjantsika eo Mahamasina. Na zany azy nefa tsy natao hanaovana baolina lavalava io, zay nahatonga antsika hoe aleo omena ny sehatra anazy manokana ny baolina lavalava sy ny taranja hafa ihany koa zany. Oviana rehefa tofoloha no afaka hitenenao hoe tena priorité amin'izay sport eto Madagasikara? Ny sport hitanareo moa fa ao anatin'ny olana sy mijery ny fahamahana ny olana ara-politika tsika, fa ny fanatanjahantena na ny sport dia tokony lahara-pahamehana satria taratry ny fandrosoana ny firenena anankiray ny fanatanjahantena. Ka ao anatin'izay zany betsaka ny tetikasa hoe tokony ho atao efa mivolavolaina fa voasakatsaka ny resaka politika. Ohatra amin'izany ohatra ny tokony hanaovantsika ny akademia sportive hoe anomanana sy anofanana fotsiny an'ireo relève. Zao dia efa volavolana hoe afaka 3 taona, afaka 4 taona dia hito ny solotenantsika any amin'ny Jeux olympiques ohatra, hito ny solotenantsika amin'ny coupe du monde isaky ny taranja. Ka zay zany mila apetraka zay mila atao nefa tsy vitantsika eo anatin'izao teteza mihitsy zao fa tokony ho lahara-pahamehana ary tsy maintsy ho apetraka ho anisan'ny lahara-pahamehana zay. Ny tenako manokana fantatrareo fa mankafy ny fanatanjahantena manampy ny tanora, zay no ezahako foana isaky ny misy fifaninanana ataona eto an-toerana na any ivelany dia hanampiana foana na ireo zay handray anjara amin'izany fifaninanana iraisam-pirenena zany. Kan teneniko teo moa zany hoe le kianja fanaovana rugby na temple du rugby moa zany nataontsika anarany dia ho vita alohan'ny ty faran'ny taona ity. Mikasika an'le taranja hafa zay mijery fanampiana dia io moa misy commissionna mijery eto, mijery miaraka amin'ny ministère. Zay ne no mahavoan'ny fédération sasany miankina foana aty amin'ny filohan'ny teteza mita fa io aloha nijerevana hoe jereva aloha ny any amin'ny ministère fa rehefa tsisy atao na hoe tsy afaka manolotra ny any dia vonona foana ny tenako ny anampy an'ireny fédération malagasy ao anatin'ny taranja misy ny tsirairay avy ireny.